ny fotoanany vaovao eto amin'ny radio tana iarahanao amin'ny panneau gazety ny l'Express de Madagascar. Falindray izay eto amin'ny vono gazety l'Express de Madagascar ho antsika mpiainy radio tana manolotra ho anareo ny Antoandro Express amin'ity alakamisy faraky amby folo ny volana jona 2024 ty Rina Rasoava sy Lova Rafidy Arso no ifarimbona amin'ny fitondrana famakafakana Ralph Zaverson reo teknisian'ny radio tana ireo kosa no mampita ny feo any amin'izay toerana misy atsika tsirairay avy any ary dia tsy adino manolotra ny araba finaritra aotsika rehetra asaina mpanajana ihany keo anao anaraka ny fotoana hatramin'ny farany miarabanao Lova Rafidy Arso miaraba Rina Rasoava ary miaraba ihany keo ny mpiaino ny fandarana ny voantsika aloha dia miodikodina eo amin'resaka fanonganana ny filoham-pirenena izay nataon'ireo député ary andrasana valiny ny anivon'ny fitsarana avy mba lalam-pandroena amin'izao fotoan'izao nisy omaly ny fanatrehana teo amin'ireo mpisolo vava ny andaniny sy ny ankilany avy na ireo mpangataka ny fanonganana na ihany koa ireo miaro ny toeran'ny filoham-pirenena ankehitriny ankoatr'izay moa ny lohevitra faharoa izay iodikodonany raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao dia antaoriana ny tranga ny seho teny namontana teny nisina fanankanana fiaran'ny député Madagasikara lanty eto Antananarivo Ramatoa Lanto Rakotomanga ary nahitana ny vola robaotra izay mitentina hatramina 200 tapitrisa ariary eo koa moa no milaza zareo tompon'ny vola fa hoe 700 sy 200 tapitrisa ariary no atao anatin'ny tao mivoatra moa ty raharaha aloha hevitra faharoa ty Lova Rafidy Arso satria raha nivakino amin'ny gazety l'Express de Madagascar androany zao etintsika amin'ny rahalahy ny amin'ny fifaran'ny fotoana moa ny famitinana n'ireo lohateny asongadin'ny gazety l'Express de Madagascar sy ny Aora dia hatramina 9,000 tapitrisa ariary 6 milliards d'ariary na 30 milliards de francs izay ny vola tao naparitaka hatreto aloha hoe saika anaovana acte de déstabilisation hoe fanakoritana andreo vola ireo fa ny anita aloha zany dia ary mbola tsy voamarina hatreto dia hoe mety ho anisany tao anatin'izay 9,000 tapitrisa ariary zay ve iny vola 200 tapitrisa ariary na 1 milliard de francs hita tamin'ny député Lanto Rakotomanga iny ireo no iodikodonan'ny famakafakatsika ihany koa Lova Rafidy Arso ny horesana voalohany aloha ranona voakan'ny oraandro any dia hoe tsy hoelo mety amin'ny sabotsy namoaka ny didiny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hatreto ny olom-pirenena tsotra manaraka vaovao dia mbola mizara ihany hoe hotapahan'ny ACC tokoa ve ho ankatoavany na hoe amoahany didy izay mamevahana azy ny fangatan'ireo député anongana ny filoham-pirenena hetsakilan'indray ny hafa dia miteny hoe sarotra be ihany ny oetretana fa tena anaiky an'izany ny ACC ka dia ho voatazona ihany ny toeran'ny filoham-pirenena tsotsory-mambisarana ve leo maly Lova Rafidy Arso ny teny Amboda iny raha ny zava-nisy tao nisy ny fandarana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany teo amin'ireo mpisolo vava nisy ve ny nandresy nisy ny ndresy tamin'izay fandarana izay efa noresana teto maly moa iny zavatra teo amin'ny HCC iny fa tsara-patsevina mpiaino ihany ny fifandresen-dahatra fiarovatena ny andany sy ny ankilany nandritra n'izay tapany maraina teny amin'ny fitsaranafo momba lalam-panorenana izay ny mpiaro ny filoham-pirenena dia saika niditra tamin'ny resaka hoe forme procédure an'ilay fitoriana nataony solombavam-bahoaka hoe tsy mahefany eo ny fitsaranafo momba lalam-panorenana tsy nanaraka mipitsipitsy ny etsetretsetra lay fitoriana nataony solombavam-bahoaka na resaka ireny fa karazana guerre sa karazana sanatria hoe influencer ny marina aloha fa zay mafandarana anazy hoe fomba fiady daholo zany Rena Rasoa fifandresen-dahatra ny matetika ane rehefa sala amin'ny raha-pitsarana rehetra ihany matetika ny solombavam-bao ny mpisolo vava dia miezaka mitady an'izay irika andetehana ny mpifanandrina aminy misy irika mety ho hitan'ny solombavam-bahoaka ny mpisolo vava azafady mpisolo vava mpiaro ny filoham-pirenena ohatra hoe azo nidirana ny resaka forme satria azontsika resana hoe ny HCJ zay mbola tsy notre cour de justice zay mbola tsy tafapetraka zay tokony tsara ny filoham-pirenena nefa misy prescription anatin'ny misy voasoratra anatin'ny constitution hoe ao anatin'ny lalam-panorenana hoe raha mbola tsy eo ny HCJ dia afaka manao izay ny fitsaranafo momba lalam-panorenana ny pitsopitsony ankiovy na rano solombaoaka tafiditra hatrany amina
filazana aza ny mpiaro ny filoham-pirenena hoe coup d'état institutionnel ny ataon'ireo solombavam-boaka sasatsasany ny tsatsan-daniny ihany koa ny solombavam-boaka ny mpisolo vava niaro an'ireo solombavam-boaka raiky amby roapolo am'zato zay nandany an'iny fiampangana ny filoham-pirenena iny a dia niezaka ihany koa niaro an'izay hoe manaraka amin'ny procédure etsetretsetra zay a tsy de voaresaka mafy an'ireo le hoe inona moa inona lay vesatra fa ny mpiaro ny filoham-pirenena tsy niditra tany amin'ilay fond inany hoe lay vesatra tena hitoriana ny filoham-pirenena tsy de nisy ady hevitra lasa lavitra loatra tany anatin'iny a fa niezaka ny atakeny mpisolo vava ny filoham-pirenena fotsiny a ilay resaka forma endrika ivelany a ny fitoriana zony mpisolo vava daholo zany rehetrarehetra zany ary nafana de nafana nandritra ny ora maromaro ny fifandresen-dahatra teo amin'ny andany sy ny ankilany a ny fitsarana moa dia nisitaka andinika lalina asa rofina amin'ny sapotsy ve androany ve rapitsy ve ambonin'izay moa hoe fa nanam-potoana ihany kio ane ny fitsaranavy momba lalam-panorenana nandiniana niny a taratasinady a zay napetraky ny andany sy ny ankilany reny samy nametraka daholo ny fiarovatena sy ny taratasinady daholo ny andany sy ny ankilany a tamin'iny a raharaha manodidina ny fitoriana ny filoham-pirenena fiampangana azo nanitsakitsaka ny lalam-panorenana iny samy manana ny heviny daholo ny fiarahamonim-pirenena ny olo-pirenena manodidina an'iny fa ny zavatra tsy efa tsy de misy miadevitra ntsony nitsakitsaka lalam-panorenana ve sa tsy ny filoham-pirenena efa to samy miaiky daholo rehetrarehetra fa nisy ilay efa nitsakitsanana lalam-panorenana ary zay ny anton'ilay fiangaviny ny rehetra hoe zay mampiakapeo hoe aleo mifampiresaka tsara raha mifampiresaka ianareo a jereo ny ampitsony Madagasikara sao tafiditra anatina crise vaovao sy ny sisa isisa miezaka manakipy maso daholo ny rehetra am'lay hoe fa nitsakitsanana lalam-panorenana ka nahatonga ny mpiaro ny filoham-pirenena ny am'ilay forma no ny atakeny any am'ilay procédure ny atakeny fa raha tafiditra lalina tao anatin'ilay hoe nanitsakitsaka lalam-panorenana sy ny sisa mety sarotsarotra ihany vao tavavoaka tao ny mpiaro ny filoham-pirenena andrasantsika amin'ny valin'iny rena rasava hoe inona moa fanapakevitra ho raisin'ny HCC aiza ho aiza anao fanapakevitra tokoa ve izy hijeran'ny forme sa hijeran'ny fond raha hijeran'ny fond izy de ina fanapakevitra ho raisiny raha toka hoe anongana ny filoham-pirenena izy raha toka hoe anymerary ny filoham-pirenena izy ho hitantsika eo toy n'izay raharaha zay tsy andanina izay ko efa monsieur daholo ny kisarisary ankehitriny hoe aiza ho aiza ny metimety kokoa ny Madagasikara no andray fanapakevitra politika tahaka ny mahazatra trany ve ny fitsaranavy momba lalam-panorenana sa anaraka ny pitsopitso ny lozika amina resaka raharaha-pitsarana satria izay koa mantsy matetika no fanapakevitra raisiny rafi-pitsarana aleo andray fanapakevitra politika tsika tojo amina impasse tsika de aleo tsika andray fanapakevitra politika de ho hitantsika eo ny toyny iny rena raha hoe aiza ho aiza fa ny filoham-pirenena moa maly rehefa nanolotra fitaovana ho an'ny ministera amin'ny fitsarana de veltsikitsiky tena tsikitsiky tsy tahaka an'ilay endrika tamin'ny hitantsika tamin'ny talata fa fito amby roapolo ny volana mesy ny hatramin'izay ny fahitantsika ny filoham-pirenena fa tena veltsiky tanteraka tokoa izy omaly toy ireny manana fahadokisa-tena ireny mihitsy fa dia anana ny fandresena manoloana ny fitsaranavy momba lalam-panorenana ny zavatra tsikaritra ary azo everina ihany koa hoe ny baribary teny amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny HCC teny Ambodidaomaly Lovarafody Arso dia tonga maro ireo député zay manohana an'ity fiampangana ny filoham-pirenena mety hitarika hatramin'ny fanonganana azy ity arakarak'izay didy avoakan'ny HCC eo ny teny ankilany kosa nefa tsisy tazana teny ireo député zay voalaza fa hoe miaro ary tsy mankatohana io resaka fanonganana ny filoham-pirenena io ary hatramin'ireo olony fiadina ny repoblika mety misy dikany azo andraisana azy ihany ve zay hoe eo ny hoe fatokisa-tena sa io ihany koa ny hoe aia mety efa atao hoe mariky ny faharesena sady fomba fijery ihany zay zay fomba apetrako zay Lovarafody Arso fa rehefa hafa ihany mantsy amin'ny fanatanjahantena mantsika hitantsika tsara hoe rehefa misy mifanandrinana ekipa rotota na atao hoe am'ireny taranjan'olo tokana ireny tsy maintsy misy foana mpanohana ary ao hitantsika ao hoe na mety andresy anao na mety resy tsy maintsy manana mpanohana anao amin'ny andaniny sy ny ankilany foana marina fa sarotra moa ny ampitovina hoe andeha anao fanoharana n'zany zavatra anankiroa zany Lovarafody Arso fa tsetsaseza tsy aritra afaka resahanay mikasika an'izay lay fitsarana omaly moa dia azonatrehan'ny olona rehetra publika
tsy tahaka ny voalaza hoe ny député sy ny solotenan'ny président ny filohampirenena sy ny mpanao gazety fa azondrehetra anatrehana ilay fitsarana omaly a ny fahitako anazy hoe naninona tsy nisy solotena fa ny solombavamboaka nisy mpisolovava azy ihany no solotena ny filohampirenena efa mahasolotena azy aloha zay voalohany indrindrany mety misy fatokisa-tena ihany ao Rina Rasoava rehefa mandinika ane sika nitoedra raha-pirenena hoe tohatra ny memorositsy kelikely anaty crise politique Madagasikara de hoe iza no miantoka ny filaminana eto Madagasikara miantoka ny garant ny unité nationale de hoe ny filohampirenena io androm-panjakana anankiray no miantoka an'izay de rehefa jerena to efa manana fatokisana tena sahady ny filohampirenena tsy sahala n'ilay endrika hoa hita tamin'ny fafito amby roapolo ny volana May kify de kify ny mpanotrona etsy reny mantsy le mpanotrona voalazanao teo hoe reto le olona akaiky ny filohampirenena zay afaka miresaka mivatana aminy reto ministra sasa onotra mbola mifoazana teny ambofandrina fa mbola miaraka amina patalojiana aza kivykivy endrika daholo ny rehetrarehetra malimalika endrika daholo ny rehetrarehetra tamin'izay fotoana zay ny jerena tsotra zay tsony endrika ny filohampirenena fa efa memezaka tsy kelikely efa mitraka tanteraka izy a efa eny amin'ilay endrika nahafantarana eny amin'ilay ohatran'ilay filohampirenena normal ihany izy amin'izao fotoana zao hoe tsy manana ya to lasa nahazo hery tampotampoka atao nahazo hery vaovao anga zay no ilazana anazy a nanoloana ny toetra rany sesisesy nisy tatoato a de hitatsika mety azo lazaina ane zay fahatokisa-teny manana fahatokisa-teny izy amin'ny fiarovatena zay ataon'ny mpisolovava azy eo a etsy andaniny anko asa ve mety eo faharesena sady ka tsy teseo vahoaka reo manodididina anazy tsy fantatra ihany ko zany rehetrarehetra zany fa ny baolina aloha de any amin'ny fitsaranafo momba lalam-panorenana izy ihany ny tompony teny farany a de mahititsika eo milaza ny fitsaranafo momba lalam-panorenana hoe ekena ny manome rary ny fitoriana ataon'ireo solombavambahoaka izy manome rary ena moa zany de efa miongana amin'ny toerana ny filohampirenena manome rary ny etsakilany izy ny filohampirenena izy de hitatsika eo ny toy ny raharaha andravan'ny assemblée nationale ve ny filohampirenena de ifidy solombavamboaka indray tsika miaraka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna mifaraika amin'ny telopolo ny volana jolay hitatsika eo ny fandehan'ny raharaha rehetrarehetra manodidina an'ity savorivory politika eto amintsika ty tsy milamina tsony aloha ny azo lazaina aloha zany atreto Rina Rasava de tsy hoe isy crise politique raha pitso fa efa anatina crise politique tsika androm-panjakana efa anatina crise politique tsika na iza iteny mbola raha pitso na raha afaka pitso sao de miditra anatina crise politique efa anatina crise politique tsika zao efa anatina crise politique tsika zao solombavamboaka maromaro hoe tsy mitory ny filohampirenena manana amin'ny solombavamboaka samy solombavamboaka efa samy manana ny heviny efa mifanohitra ny heviny anatina crise politique tsika zao samy manana ny heviny avokoa ny olom-pirenena rehetrarehetra nitoedra raha-pirenena koa me mivoatra isanandro tsy hoe me mivoatra makany amin'ny tsaratsara kokoa fa efa midina anaty lavaka mangitsikitsoka isanandro tsy adino ihany ko lovarafidy arso fa anisan'ny naverimberiny reo mpisolovava piaro ny filohampirenena omaly de ny hoe tsy nyteny mihitsy izy ireo nanamaritra hoe tsy afaka mitsara anio raharaha io ny HCC fa nolazainy fotsiny de hoe tsy azo raisina ary naverimberiny matetika de ny hoe tsy azo raisina izao requête na atao hoe fitoriana ataony député izao satria ny HCJ irery ihany na lay haute cour de justice na lay fitsarana avo na atao itsarany mpitondra no tokony handray an-tanana n'io raharaha io fantatsika rehetra nefa fa mbola tsy mitsangana io HCJ io hatramin'izao ary raha tsaroany ny mpanara-baovao tamin'ny faraparan'ny taona 2024 no nisy ataontsika hoe namerimberina io resaka HCJ io fa raha toka tsy mametraka an'io hatramin'ny 5 janoary 2024 ny filohampirenena dia azo lazay no manitsakitsaka ny lalam-panorenana ohatra ny tehiteny aho hoe ohatra mandrora amin'ny tsy lany ihany ve sanatria ilay fiarovantena ny mpisolovava nataony ny piaro ny filohampirenena raha nilazan'izay izy hoe ny HCJ irery ihany no afaka mitsara nyity raharaha motion de déchéance ity isika nefa ela Rina Rasova no nilaza hoe
isaky matsikaritsika fandikana ny lalam-fanitsakitsana ny lalam-pandroena nataon'ny filohampirenena de efa nitentsika hoe manipy hoditra-kondro amin'ny lalana izorany filohampirenena manititra hoditra-kondro amin'ny lalana izorany foana ny filohampirenena raha tsy resakytsika efa tsy ny hoe fanendrena ny prime ministre tamin'ny Cool Roger sy tamin'ny Jean Ravelonarivo efa nlaza ny atsika tamin'izany tsy manaraka mipitsopitso ana lam-pandroena ny reny tsy ohatr'ireny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta rehefa nientsika mifanazavan'ny tompona mpahay lalàna eo amin'ny resaka lalam-panorenana mbola mpikambana atao amin'ny sefafizy fa efa lasa filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izy amin'izao fotoana izao tsy ohatran'ireny ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta saingy moa samy manana fomba fijeriny an'ilay lalàna ny olona rehetrarehetra ka samy manana fomba fijeriny an'ilay lalàna ny olona rehetrarehetra ka rehefa jerena avy aty izy de zao marina rehefa fijerena avy aty avaratra izy de zao marina rehefa avy aty atsimo mijery anazy avy andrefana sy ny atsinanana na avy aty ambony na avy aty ambany samy manana ny angla hijerena anazy daholo ny olona rehetrarehetra ny HCJ-any niazakazahana ny fametrahana an'izy io ary tokony ho tamin'ny 5 ny volana janoary io tokoa ny teraka-risa be ny rehefa nanomboka iny fitoriana nataony solombavam-baoaka fahalaniny lay fiampanganany filohampirenena iny de nisy mpahay lalàna anakiraidraiky io mpikambana eo anivo ny sefafia ko ny laza fa ny HCJ nefa tafapetraka efa misy efa mpikambana sasasasany amin'ny HCJ efa lany fa efa nanao fianianana avy izy ireo tadidrio fa tsy maintsy assermonté ny mpikambana eo anivon'ny HCJ efa nanao serment ve izy ireo ny olona tsy afaka mandray ny asany raha tsy efa nanao prestation de serment teo anivona fitsarana manao fianianana sala am'izany ane tsika ne tsy afaka ilaza ny filohampirenena efa manana filohampirenena tsika tsy manomboka ny asa ny filohampirenena efa mijoro ny filohampirenena miala amin'ny asany le teo aloha ary miditra amin'ny asany ilay vaovao raha tsy rehefa manao fianianana ilay filohampirenena vaovao zay aloha tsara ho mariana ary manomboka amin'iny no mandahany manomboka tamin'ny 20 ny volana janoary 7 zao no mandahany Andriamatoa Rajaonarimampianina amin'ny filohampirenena azy satria nanao an'izay fianianana zay izy tsy azontsika lazaina hoe efa mitsangana le HCJ iza ra filohan'le HCJ izy adaola mpikambana satria mbola misy mpikambana sasatsasany zay tokony avy amin'ny kota ansena mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay HCJ mbola tsy fantatra hoe rovina zany fifidianana sena zany mbola tsisy fantatra mbola tsisy mangirana zany zany sena zany fa tokony fa ao le HCJ mandrora amin'ny tsilany ihany no filohampirenena amin'ny lafiny anankiray sa tsy manjora amin'ny tsilany azonao atao anie hoe azonao atao ve hoe miodina aloha ny HCJ manoloana an'ireo mpikambana sasatsasany ao anatin'ireo mandra-piandry alohan'ny ireo mpikambana avy eny anivon'ny Sena azonao atao anie zany azonao atao namoaka an'ireo lalàna maro samihafa mampiodina ny haute cour de justice io raha mba sanatria tsy hoe raha mba sanatria raha teo tokoa anie le HCJ Rina Rasoava tsy niandry ny solombavam-bahoaka ametraka fitoriana amina karazana fandikan-dalàna ny olom-pirenena ataon'ny filohampirenena fa afaka mba nametraka fitoriana ihany keo ny olom-pirenena tahaka an'izay ihany keo manoloana nyreto ataona solombavam-bahoaka reto keo afaka mba nametraka fitoriana ihany keo ny olom-pirenena manoloana nyreto tompona andraikim-panjakana maro samihafa afaka nametraka fitoriana ihany keo ny olom-pirenena de misy mametra-panontaniana moa hoe grave sa tsy grave ilay izy etotsika izao isan'ny miteraka savorivory eo anivon'ireo mpahay lalàna eo anivon'ny olom-pirenena lay HCJ grave tokoa ve le izy sa tsy grave lay tsy fanendrena le tsy fitsangana ny HCJ anjarantsika olom-pirenena rehetra no mandinika sy mieritreritra an'izay arakaraka ny fiatraikany amin'ny fiainantsika sy ny fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena de hitantsika eo mbola miandritsika ny valiny moa hoe ohatrany ahoana ihany keo ny fomba fijerin'ny HCJ an'ity raharaha anankiray ity andrasantsika ny valiny amin'ny herinandro ty amin'ny herinandro ve sa mambolana sa mataonany miandritsika rehetrarehetra aloha fa vaovao ray mbola tena mafana nangotraka moa izy teo fa zao izy mbola mafana mety mbola mandoro ihany lova Rafidy Arsora tsy mahay atao hoe tsy mahay mikirakira azy ity resaka fakana na fahitana vola mitentina 200 tapitrisa ariary 1 milliard de francs tamin'ny député Lantorakotomanga tetsy namontana tamin'ny aliny alatsinainy lasa teo raha toka ataontsika eo mangingina ny any amin'ny ankilany misy an'ny Ramatoa Lantorakotomanga zay tsy fantatra moa zay voaran'ny toe-pahasalamany amin'izao fotoana izao raha nambarany mampara hoe miady amin'ny fahafatesana izy dia mandeha
mandeha tsy kelikely ny famotorana zay voalaza omaly moa tamin'ireo gazety mpiseho isan'andro teto antoerana fa nisy teratany karana telo no voasambotra rehefa noenona teo anivon'ireo mpanao famotorana. Ny gazety l'Express de Madagascar androany dia maneho lohateny lehibe tokoa fa nisy vezivezena volatra amina 4,000 tapitrisa ariary tamty raharaha mety ifandraisany amin'ny vola tratra teny amin'ny député any Madagasikara lanteto Antananarivo Lanto Rakotomanga ity ary dia anjany zao no mifantoka ny famotorana satria raha ny vinavina sy tombatomba nireo mpanao famotorana dia ny hoe saika anaovana asa fanakorontanana teto an-drenivohitra izy io zany hoe zay moa lefa atao hoe fomba ratsy ngamba tsisy teny an'izany hoe tsara noentina nandrotanana fitondrana na nentina hanovana mpitondra teto amintsika tao anatin'ny taona maromaro vitsivitsy zao. Ny zavatra mitranga ao anatin'izy ity moa anisan'ny vaovao vakiana ihany koa dia ny hoe efa nandefa taratasy sahady any amin'ny ambasady frantsay ireto teratany karan'ireto izay sady mizaka ny zom-pirenena frantsay ihany koa mantsy no mizaka ny zom-pirenena malagasy momba izao raharaha fiantsoana azy ireo eny anivon'ny mpanao famotorana izao. Ny fanontaniana mipetraka Lova Rafidy Arsoa dia hoe 6 milliards ariary 4,000 tapitrisa ariary na 30 milliards de francs somary mahavariana ihany hoe vola be tax zany hoentina nakorontanana fotsiny manoloana ny fahantrany ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny aloha sorokla hoe entina nakorontanana Rena Rasova satria mbola samy tsisy malala sika hoe entina nakorontanana tokoa ve ireo vola 4 miliara ariary reto satria tsy mbola nisy fitsarana ny lazan'izay hoe nentina nakorontanana tokoa ity vola 4 miliara ariary ity fa fatatsika fa mpandraraha ireo olona nahitana zay fivezivezena vola matratratra any amina 4 miliara ariary zay tsy fantatra sao de mba mouvement bancaire normal ihany zay 4 miliara ariary zay hoe mity mivoaka te miditra sisa ampiasainy eo amin'ny fandrarana sy ny tontolon'ny fandrarana izay ataony mbola suspicion izy ity ayay aloha izy ity atreto zay ny tsara mba atao azavana amin'ny olo-pirenena. Zavatra somary mititihe kelana fotsiny manitikitika kelana fotsiny amin'ity raharaha ty de zao hoe opération bancaire nahitana an'izy io transaction bancaire hoe ty mivoaka sy miditra nahitana an'izay fivezivezena zay de mahatratratra any amin'izay le izy rehefa maka vola tadidio eny amin'ny banky ianao na mandrotsaka vola eny amin'ny banky de lava be ny procédure eny rehefa tafakatra any amin'ny mihoatra ny folo tapitrisa ariary ny vola zay ampiasainao entina ny adivana amin'ny karazana famotsiam-bola izay folo tapitrisa ariary zay fa de mahagaga de tsy nisy tonga saina vendretrarehetra raha totokoa ka entina nakorontanana izy ity hoe efa vola be tsy toko tsy foroana ohatra zany ve de mbola tsy nisy nahita ihany nandritra izay fotoana rehetrarehetra zay tsy nisy aizany ny sapatra raha pitsiklovana eto Madagasikara sa tatitra diso indray ny tonga tany anivon'ny foibe ny gendarmerie pirenena service de renseignement ny gendarmerie pirenena tahaka an'ilay ny zavanisy tany amananjary hoe nyteny ny lehibe ny service de renseignement io nefa ny gendarmerie pirenena diso ny tatitra tonga aty aminay sao de mba zay ihany koa de hoe ny ayalo ny samy mijerijery sao de mba diso ty tatitra tonga ty fa ny andry aniny raharaha teny namotana iny zay vao nanao ny fanenjehana fa raha folo tapitrisa ariary ny farany azo alaina hoe tsy mila taratasy ny sisa mihoatra an'izay be procédure be ary tadidio fa rehefa manana porofo matanjaka tsara ane ny mpandraraha amin'ny hoe 4 miliara ariary io sarotsarotra ihany raha tsy hoe anana fijery politika ihany koa sy ahazo teritery ihany keo ny raha fipitsarana hoe de meloy mihitsy fa ty ny tena mpanao déstabilisation eto amintsika tadidio fa mbola tsy nisy aloha atreto consommer lay acte hoe io tokoa fa de nampiasaina lay vola naparitaka visy avanana hoe zarazaraina tarisitary atreto aloha fanazavany ny Lanto Rakotomanga sy ny teo anivon'ireo député mapara de hoe remboursement an'ireo caution nataon'ny candidat maire mapara aloha ny 200 tapitrisa ariary tao anatin'ny coffre ny voiture ny fiara zay nitondra ny Lanto Rakotomanga izay aloha atreto ny zava-misy na ny fanenjehana ny Lanto Rakotomanga ary atreto mbola tsisy mahalala sika rehetrarehetra hoe inona fa samy laza daholo ny olona ny tompon'andraikitry ny mpitandro filaminana hatramin'ny ministre ny fitsarana hoe flagrant délit iny flagrant délit ore olona le flagrant délit zara tratrambody ny olo-pirenena anankiray tratrambody tokony inona mahazo tsy maintsy makany amin'ny poste ny polisy aloha na ny gendarmerie entina ny alaina ambavany
mandeha mifamitorana sinisnsisy fa tamin'tyany hitaboky hitapirenena hoe ino andaotsika monjana aizany fiara izany fiara hitondrantsika namontsy fiara anankiray ry zareo tsy nanitsaka ny tokoa na bra tsy nampiasa saina ny mpitandro filaminana mihitsy ilanto rakotomanga fa lay ilay fiara sy lay vola fotsiny fanazavana azo tamin'ny fosiny aloha lova rahafidy arso ny apitso ny latsinay zany hoe ny talata de ny hoe fantatra ny momba ny lanto rakotomanga fantatra ny adresiny de zay ny tsy nitazomana azy na hoe nanaovana azy garde à vue hafahafa tokoa hafahafa tokoa raha ohatra hoe ohatra zany ny fomba fiasana mpitandro filaminana de tsy kakotsika raha ohatra ka misy olona tafatsoka etseroa fa izy lanto rakotomanga raisitsika am'izay toy ny olo-pirenena tsotra izy no niverana anazy teo satria na lay fiara netiny ary tsy nisy an'ron'lay kokady lay misy ansainam-pirenena reny fa iza zany ilanto rakotomanga zany satria efa tsy nosokajina osolo mbavambahoaka miditra ndray le resaka le hoe immunité asoritsika satria efa tsy nieritriretina iny manana an'izay immunité parlementaire zay izy fa pris en flagrant délit ore olona tratram-boty omby zany ve de avelanao mandehandeha fotsiny eny ary tady dio fa mato brigade criminel ny tonga teny de sokajiana hoeloka be vava no fanenjehana ny zavatra ny zavanisy teny de olona criminel zany sokajiana ho toy ny olona criminel lantorakotomanga ko maninona tsy natao ny fakanambavany anazy maninona tsy nalaina izy nentina nanaraka nlay zavatra hita tao anatiny de nampijerena anazy teo masiny ty ny zavatra nalaina tany aminao eo izy io fa iarahantsika manokatra eto zao lay izy de miaraka manao siny lay fitananambavany eo dahola rehetrarehetra tsy ny olona rehetra rehefa mba mijerany reny film mijerany fahita lavitra mijerany reny karazana documentaire reny mba mahita ihany ohatrotrony ahoana contrôle de routine ataona polisy ka mahatratra resaka drogue mahatratra resaka manao contrôle de routine na resaka trafic de drogue zany eo aloha lay olona manatry maso ny nataon'ny mpitandro filaminana eo tsy navakiny nataony iny ny faratra iny sinsy mahita échantillon kely anankiray izy de entiny lay tomobile batany entiny miaraka amina fourrière de makany amin'ny postry ny polisy iasany reo polisy nanao fanakanadala de sokafana eo masiny eo daholo rehetrarehetra fa tsy andao ary tsika ry amin'ny hôtely lehibe anankiray ino andeha ho savany ianao aisanisy zany fomba fiasana mpitandro filaminana eto amitsika zany mampametra-pantanina ary reo mpitandro filaminana mbola samy manana ny heviny any keo mikasika an'iny flagrant délit sinsisa iny io mantsy miteraka resa be io am'izao fotoana zao eo amin'ny vo mpitandro filaminana sy ny mpahilalana fa ny zavatra azo lazaina aloha sahala amin'ny lazaintsika anazy etana nanomboka tamin'ny talata de hoe mitavozavoza sy mbola tsy mahafeny asany tsara ny mpitandro filaminana eto amitsika fa ny fanomezana galona anazy aloha dia mitoy foana andro manalina lay volabe aloha zany raha andeha atao hoe saika anaovana asa fanakorontanana dia somary mandeha any no fisainana hoe raha misy teratany vahiny anankitelo mampiasa volatra amina 4 tapitrisa ariary 30 milliards de francs zany hoe inona zany ny tanjony reveo ampitombo an'ino ohatrinona raha hoe tena zay tokoa zany hoe entina ampisaitsainana antsika ihany hoe zay nlay raha-pirenena zay ny toedra raha iainantsika ave zany nisy foana ave zany zay hatram'izay raha to mantsika tena vomarina io raha hoe mpitody hatramin'ny farany tokoa ny famitorana ataony mpitandro filamena fa tsy hoentina anaovana intimidation zay koa mantsy anankiray sao de zay koa lay endrika tiany fitondrana atao akehitriny hoe zay metsika eo mitandrema zay metsika eo fa mety ho vita hatramin'ny monte atao hoe scénario afaka hipaingorana anareo zany hoe manana lalana anankiroatsika na tena nisy le izy na ihany koa entina anaovana an'izay fampitahorana izay lova rafidy arsoa de somary mahavarina ihany hoe raha mpandraraha vahiny zany no mampiasa vola tahaka zany de aiza ho aiza mety otrinona lay atsotsika hoe amin'ny teny frantsay moa izy hoe retour sur investissement andrasany amin'iny eto amin'ny firenena ny zava-misy ane rina rasoava tsy kely sao de mba zay tokoa ny tanjon'ny mpitandro filaminana tamin'ilay tsy fanarana nlay nanaovana tsika reny ahafahan'lay nenjehana hoe tsy manaraka amin'ny procédure aveo de miraha vamaina ny raharaha fa zao ane tsy ny resaka tontolo politika eto amitsika mbola maizina be io mbola fantanina mipetraka hatram'izao le hoe avay zany ny vola zay ampiasain'ireo mpanao politika reo mbola tsy misy mbola tsy misy antoko politika afaka mamaly an'izany hatreto afaka mamaly an'izany ve ny HVM
afaka mamaly an'zany ve ny TGV, afaka mamaly an'zany ve ny Mapar, afaka mamaly an'zany ve ny VPMM, MMM, afaka mamaly an'zany ve ny Lidera Fanilo, afaka mamaly an'zany ve ny Arema, afaka mamaly an'zany ve ny Tiako Madagasikara, avaiza ny vola anaovan'izy ireo iodinany ny fampandehanan-drarandreo antoko reo, avaiza ny vola nampiasain'izy ireo tamin'ny propagandy. Tsy vola kely eny nampiasaina tamin'ny propagandy tamin'ny taona 2013 reny ny candidat tamin'izany fotoana zany lany filoam-pirenena de avy amin'ireo namana malala-tanana avy eto Madagasikara sy avy any ivelany ny daholo ny famatsim-bola tsy ariary tsy ariaro tsy ve tsy amanalina tsy amanetsana ny ofan'izany hélicoptère zany entina nanaovana propagandy fa nasaika natety a Madagasikara daholo ireo candidat amin'ny nanaovana propagandy. Eloko ave ny famatsim-bola ny antoko politika eto amintsika, eloko ave zay zavatra ray raha eloka de avoay daholo ny famatsim-bola an'ireo antoko politika teto amintsika nanomboka tamin'ny taona raisitsika fotsiny tamin'ny taona 2010 ka hatramin'izao avoay daholo de jerentsika hoe iza daholo namatsy vola an'ireo antoko politika ireo, iza daholo namatsy vola an'ireny candidat rehetrarehetra reny tamin'ny fifidianana filoam-pirenena farany teo. Lalàna tamin'izany fotoana zany de milaza fa tokony anao mandeha transaction bancaire izy tokony anokatra compte de milaza hoe ty ny compte nampiasainy ty antoko politika ty ahafahana manara-maso avy amin'izy sy avy amin'izy. Manana an'izay ve ny HVM nampandahany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, manana an'izay ve ny Mapar, manana an'izay ihany koa ve ny VPMM, MMM, manana an'izany ve ireo karazana antoko politika rehetrarehetra eto amintsika, manana compte bancaire manokana misokatra amin'ny anara ve avaiza daholo ny vola miditra amin'izy ireny. Zany nefa antanina mipetraka eloka ve ny famatsiana, diso ve ny mpandrarana anankiray raha mamatsy vola raisitsika asorina lay hoe manakorotana aloha hatreto satria mbola tsy nisy teto hoe fanakorontanana aloha, mbola tsy nisy teto aloha ny fanakorontanana. Eloka ve ny famatsiana vola ho anantoko politika anankiray raha eloko zay moa le mahagoragoran'ny lalànatsika efa iny efa fantatra hoe misy ny pré-campagne zay tsy tokony ho anatin'ny fitsipy-dalao nefa fa iteo de mivoaka hatramin'ny hoe ny Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fotoanandron'ny propagandy tsy mbola propagandy avaiza vola zao ny entina anakary sady miresaka an'le fitorana vola be ny andalambe ihany koa dia ny zavatra nivoaka tamin'ity raharaha ty koa aloha de zay hay zany tsy fanarahan-dalàna ito de ifampitazanana fotsiny de ifampiangana satria nazava-be ny teny avy amin'ny Mapary akoatran'ny hoe remboursement na famerenam-bola ny caution na hoe ny antom-bola narotsaka ireo candidat ho ben'ny tanàna de hoe saika anaovana pré-campagne io zany eo matoa izy samy teny mivolana hoe anaovana pré-campagne io dia irahandrehetra malala zany fa azo atao kainy pré-campagne de somary gaga ianao avy eo rehefa maheno nefa ny hoe ny senita hony na mpiantso an'ny candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra fa hoe tsy mety carte de visite misy anaranao misy ohatra hoe candidat ity zay efa tafiditra ao anatina pré-campagne ary ny pré-campagne tsy vitan'izay fa misy any koa reny efa karazana flyers na ton'ilay karazana ataontsika hoe sora-baventy ngeza be tony milaza hoe ranona fikambanana zao fa pré-campagne daholo zany fa zany hoe fantanina mipetraka fotsiny de hoe iza no afaka manao pré-campagne de iza tsy afaka manao pré-campagne fa raha ny tokony ho izy na samy manao aloha rehefa mbola tsisy ny lalàna mipetraka na samy tsisy manao dia interpellena daholo zay hita fa mamofopofona pré-campagne. Ny lalàna mifeny antoko politika eto amintsika mila mafizina tsara sy arahana tsakany sy andava Andriana Razoafy indrindra fa momba ny loharanom-bola ny antoko politika raha jantsika tsy ahita stabilité politika eto amintsika raha jantsika de zay mpandrarà ataoko anaty finosana hoe tsy manome rakitra ny fomba filaza anazy rakitra any amin'ny eo amin'ny fitondrana de lasa ho anaovana chasse-à-l'homme na chasse aux sorcières de eto sika rehetrarehetra de hoaizitsika iodina hoaizy ty teo karena ty de isika rehetrarehetra ihany ny famotika eto ny mpandrarà ho enjena ny mpandrarà efa raikitra indray mantsy zao am'izao fotoana izao le hoe mpandrarà reo orinasa angeza be ireo de ho enjena indray zay tsy mandohan'ireo karazana hoe jerena ny etra zay alohan'izy ireo satria isany takin'ny FMI hoe ny taux de pression fiscale atsika mbola ambany de ambany fa mitazapotsy ny fitotram-panjakana manoloana an'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo secteur informel zay tsy mba angalana etra mihitsy fa ny mandoha ihany mandoha ary mbola terenandoha itete menaka mihitsy entina mpandehanana ny raharaham-pirenena io lalàna mifeny antoko politika io no mila mafisy
namoafisina eto amintsika efa namoafisina moa izy a mba tsy ahafahany solombavombahoaka hoe mivadibadika amina vadibadika palitao isak'izay mahatsiaro a nefa moa ny fitsaranavy momba lalam-panorenana hoe tsy misy an'izany hoe fanarahana baiko ny antoko politika zany solombavombahoaka fa ny feo fieritreretana ihany satria zay netinety tamin'ny fitondrana dia nampanarahana an'izay ny interprétation ny constitution ka lay mandat impératif dia nodiny rehetrarehetra fanina ary ny HCC mihitsy ny somary nitsipaka kely anazy tamin'ilay fanapahan-kevitra ny raisiny iny a de hitantsika zao solombavombahoaka tsy manaraka ny baiko ny antoko politika fa manao zay tiany atao nefa ny alana an'izay daholo ny rehetrarehetra reny de ty lalàna amin'ny fiainany antoko politika ty ihany-kio fa matsimbola amin'ny antoko politika manao any ihany-kio fa matsimbola mandritra ny fampelezan-kevitra zany rehetrarehetra zany mila jerena raha tsy zany tsika de ho tojo am'izao hoe tojo amina trangan-javatra ohatry zao tsy ho hitantsony aloha zany zao hoe ho apetraka zay mandrapatovany raiky amin'ny telopolo jolay fa de asa ny amin'ny manaraka ave mety mbo voarina ihany io satria anisan'ny voalazana hoe nisy miteraka fanakorontanana na hoe fisavorivory eto amin'ny firenena ankehitriny zany zavatra rehetra tanysainao te zany a lova raha fidy aso isorana betsaka moa ianao atao anatin'izay efa makafaka an'izay ary mbola hiaran'olitra ihany koa ny lohateny asongadiny gazety l'Express Madagasikara sy ny ao raha tsika amin'ny rahalahy